Ireny ny ankizy nakatsehatra tamin'ny tapany voalohany dia toy izao indray ny fitantaran'ny ankizy nandray anjara tamin'ny tapany faharoa. Ny tantarako ny le Pelaziny ny tantarako tsara le izy satria ny fiatsika rehetrarehetra efa natoron'ny ana dia le tsy ampy le bangabanga zany nampiko tary dia ozin'ny coach ozin'ny jojoby hoe tsara be dia rehefa lehibe ndry maneva manao mpanakanto satria mahay mandihy. Somary stressé aloha fa niezahana namboarimboarina ihany ny saina fa hiatrika après tsy maintsy amboarina ihany ny saina sy ny fo fa hiatrika après mila atao tsara dia rehefa stressé ianao dia lasa ratsy be le izy. Dia efa nitakotakomako amin'ilay danse satria dia somary tataraiky le izy ny anarako dia zany na tonga le tononkira tsy fantatra. Madame est busy, yeah. Roxanne, you don't have to put over red light. Alohanakeo aloha natahotra be aho hoe tsy tadidiko le tonkira dia tonga teo dia ohatran'ny lasalasa vazodoly izy dia nety ihany ny farany. Le miakatra demi-finale la tena vao mahay mampatahotra. Tena mampatahotra fa rehefa akaiky ho tapitra foana le hira vao tsy matahotra. Le miakatra demi-finale zany tena mafy be le aty aminao tena mampitaintaina tena mampitaintaina be le izy fa ohatran'ny isaky ny prema ihany dia miala le tahotra eny fa androany tena nataoko niavaka be nena. Entiko tena nampiavaka ny hirako androany nasehoko mihitsy hoe malahela ohatran'ireny tena saraka tamin'ny sipan'ireny mihitsy dia tena nataoko tamin'ny foko mihitsy nasiako ny tomany kely dia nasiako ny foriporitra kely mihitsy le taratasy dia tena nataoko mipetrapetraka tsara dia faly be fa androany ny jury zay vao tsy nitenana momba ny justesse. Tena tsapako be hoe nanomboka tamin'ny prime jusqu'à zao tena nisy fivoarana be satria taloha sady mba malakira menamenatra kely nanomboka prime de présentation ny niakatra dia ny niala ny tahotra ny falifaly ny wow lasa à l'aise be eo ambony sehatra. La
le scène natao zany a somary natataotra kely fa efa ela moa za efa maîtrise de scène zany nataoko zao dia efa haiko hoe kilalao le izy donc tsy dia matahotra intsony avenir eo dia ça va. Efa tsara be olona nanaovako anazy le izy efa irano bandy zany dia nataoko amin'ny feo vehivavy dia mety be le izy. Ny zavatra tsapa aloha dia hoe tena ankafizin'ny ankizy ny fotoana hanaovana an'ireny fampiaraham-peo reny rehefa eo an-tsehatra. Ny zavatra mampiavaka an'le mampiara-peo zao raha mandeha reny ohatrany hoe stressé be ao mason'ny mpijery sy ny mpitsara fa reha miaraka dia ohatrany hoe samy manana ny anjarany dia ohatrany hoe samy takotakonao ihany le izy le misy ornement le izy misy haingo satria raha ianao rery dia ohatrany hoe trotra be tonga dia direct avy dia mahazatra ny olona fa le miaraka zany raha miaraka le izy ohatrany hoe manome zavatra tsara zay zao ny hitako mampiavaka an'le izy. Fampiara-peo zany dia hitako tsara satria misy karazany feo ao sy fiarahana manao zavatra exceptionnel. Mora ny manao fampiara-peo satria miaraka amin'olona rehefa misy zavatra diso manko amin'ny feo dia voatakotakon'olona le mira mafy dia nefa le mira rery ihany rehefa misy zavatra diso dia eny ihany. Dia